dia mampitandrina anazy CC mitodika amin'ny caméra tsara aho mitovy ny diplôme atsika so dia tenindray hoe azo raisina fa tsy mitombona ahoana za juriste be aty ka tsy hitombona ny zavatra soratako za tsy mila avocat juriste publiciste contemporain handefa an'le requête nafana dia nafana ny fandaharana dondresaka tao amin'ny télévision TV Plus Madagasikara tamin'ny lahady 17 May lasa teo. Lohahevitra maro samihafa manodidina ny fifidianana solombavam-bahoaka noho ny adinkevitra tamin'ity fandaharana dondresaka ity fa hosinganitsika manokana ny fandraisam-pitenenan'ny Paulo Emilio makasika ny fametrahana fitoriana eny amin'ny ACC manoloana tsy fanarandalana maro eny amin'ny boriboritany voalohany izay misy azy. Tsara ihany raha apetraka ny fanontaniana hoe inona avy ireo tsy fanarandalana ao amin'ny boriboritany voalohany ka nahatonga ny Paulo sy ny ekipany ametraka fitoriana eny amin'ny ACC. Iza no tompona andraikitra voalohany amin'izany. Araka ny fanovoiziny tamin'ity fandaharana dondresaka ity dia ametraka fitoriana fangatahana ny disqualification ny candidat mpifanenana aminy ao amin'ny boriboritany voalohany. Fanontaniana dia zao, iza avy ireo candidat angatahana ho esorina andaharana. Ndao tonga dia valitsika ny fanontaniana makasika ny fanesorana andaharana ny candidat mpifanenana aminy ao amin'ny boriboritany voalohany. Candidat voalohany ametrahana fitoriana makasika ny fanesorana andaharana tsy ho candidat intsony dia Augustin Andriamananoro. Ny antony dia zao, ny voalohany Augustin Andriamananoro dia manitsakitsaka ny lalàna amin'ny fifidianana. Ohatra no raisin'ny Paulo makasika ny tsy fanarandalana ataon'ny candidat Augustin Andriamananoro dia zao, ny voalohany ny fampiasan'izy ireo ny sary sy anaran'ny filoham-pirenena am-perinasa. Ampiasain'izy ireo amin'ny affiche ao amin'ny QG an'izy ireo. Ampiasain'izy ireo amin'ny affiche ny propagande. Ampiasain'izy ireo amin'ny t-shirt, robe sy ireo akanjo maro samihafa. Mety maro no tsy mahalala inona ny olana amin'ny fampiasana anarana sy ny sarin'ny filoham-pirenena am-perinasa. Fa ho an'izay mahalala ny lalàna amin'ny fifidianana dia mahalala tsara fa fanitsakitsahan-dalàna amin'ny fifidianana ny fampiasana ny sarin'ny olo-mpanjakana na anaran'ny olo-mpanjakana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ary tafiditra ao anatin'izay ny filoham-pirenena am-perinasa. Ny affiche fotsiny dia jereo ny QG-ndreo candidat ny ao aminay amin'ny premier arrondissement aloha teneny fa ny affiche sy ny poster dia sarina président de la république teo alohany eo ampovoany dia ny candidat anaty listra ny manodidina azy. Misy koa ny sasany tena sarin'le candidat am-perinasa no miranteny dia manodidina azy ampovoany eo ny sariny ireo candidat pirotsaka dia manontany teny zay hoe moa ave sitraka n'ireo olona ancien président sy ny président en exercice reo ny fametrahana ny sariny fizarana ny t-shirt ny inona koa mare lavalava bobo eraky ny tapitanety fa raha tokony ho izy dia tsy azo atao zany reny zavatra reny fa misy influence amin'le olona satria filoham-perinasa no eo fa za mino fa tsy ireo olona reo naniraka fa le candidat ny te olany fahafantarako azy fa misy lalàna mametra an'izay nefa lalàna mametra an'izay dia tsotra neutralité de l'administration parce que filoham-pirenena am-perinasa ny olona amohanao sary sy amohanao t-shirt eo dia tsy misisitsony le neutralité. Fanitsakitsahan-dalàna faharoa dia zao, ny fahafantarana ny Augustin Andriamananoro mbola ministra am-perinasa. Tsy resaka ho resahana fotsiny zany fa hananan'ny Paulo Emilio Porofo zany rehetra zany. Araka nolazainy tamin'ity fandaharana ity dia zao, nanao fanadiadiana nanao investigation i Paulo Emilio sy ny ekipany. Akory ny aterana fa tena mbola ministra am-perinasa i Augustin Andriamananoro. Tao anatin'ny recherche zay nataon'izy ireo nahita fa tsy mbola nisy décret d'abrogation manala na manafoana ny mahaministra azy navoaka ny gouvernement malagasy. Zany hoe mbola ministra am-perinasa i Augustin Andriamananoro ankehitriny. Araka izany mazava ho azy fa voahitsakitsaka tanteraka ny article 71 ao amin'ny lalam-panorenana. Ny tena loza amin'ity afera ity dia zao, tsy vitany hoe ministra am-perinasa mirotsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka izy fa mbola manao tsindry azo lena ny sefim-pokotany mba hiandany amin'ny antoko politika an'izy ireo dia tsy inona zany fa antoko politika volomboasary ary ny anarana mahaministra azy no entiny ny anaovana an'izany rehetra izany. Mandeha ny tsindry amin'ny sefim-pokotany indrindra ao amin'ny premier arrondissement efa misy abrogé ny sefim-pokotany zao
baiko ningiahy ministre taloha nanalana azy de mbola mahagaga mbola mampiasa le terme hoe ministre de ny savasavanay marina tsisy marina le décret d'abrogation de ny mahagaga maninona izahay tale tsotra ty manaja le article 71 ny constitution hoe rehefa milatsaka ny mpiasa-panjakana ambony de mametra-pialana profo afankoatr'izay ny tokony hanesorana andarana ny Augustin Andriamananoro de zao ny fampiasan'izy ireo ny sefim-pokotany sy ny sekretera ny ohatra noraisin'ny Paulo Emilio de zao ny sefim-pokotany miakanjo volomboasary mitondra ny anaran'ny filoham-pirenena mitondra ny anaran'ny candidat volomboasary tsy sefim-pokotany ihany fa sekretera ihany koa fa nga tsy fantatra izy ireo fa ny sefim-pokotany dia olo-mpanjakana mahagaga tokoa ho an'izay mbola tsy mahalala ny sefim-pokotany dia 4e agent électoral manampy an'ny CENI amin'ny fanarahamaso ny fifidianana zany hoe tafiditra ao anatin'ireo mpanarahamaso ny fizotran'ny fifidianana ny sefim-pokotany zany hoe tokony hametraka an'izay neutralité de l'administration zay ny sefim-pokotany sy ireo olo-mpanjakana isambaratongany ny sefim-pokotany amin'izao fotoana zao ny sasatsasany fa tsy izy rehetra kosa tsy mety raha manameloka olona amin'ny akapobeny fa marobe de manao tsindry amin'ny vahoaka tsy zarana ny certificat de résidence tsy mahazo zavatra zaraina ireo vahoaka reo raha voafantatra hoe miaraka amin'ny candidat numéro 3 grave be zany nefa ny zavatra zaraina de zavatra ho an'ny vahoaka zavatra volam-bahoaka de ataony tsindry rehetra fampitahorana ny vahoaka any amin'ny fiarahamonina hoe raha vo mifidy nianina de ho tapaka le tosika fameno sy ny vatitsinjo sy ny volan-jaza misy proof le izy misy proof matotenenina fanampin'izay ndao jerentsika hoe iza ny candidat faharoa no kasain'ny Paulo Emilio hoesorina andarana mety maro ny tsy manampoy fa ny candidat avy ao amin'ny firaisankina de tsy iza zany fa maître Yantra fa nahoana no hoesorina andarana i maître Yantra fa inona ny fandekan-dalàna nataony Paulo Emilio sy ny ekipany de mahatsikaritra fa tokony hoesorina andarana i maître Yantra satria mbola député amperinasa zany hoe ny député dia olo-mpanjakana mpiasa-mpanjakana zany hoe tokony hametra-pialana izy raha ohatra ka hirotsaka ho fidiana candidat sombavambahoaka de maninona ny député mbola amperinasa sasy mpiasa-mpanjakana ny député fanjakana angereo tokony mametra-pialana koa ny député amin'izao fotoana zao de samby olona tsotra no milatsaka mba hipetrahany antsona hoe égalité des chances ankehitriny fantatra fa mbola tsy nametra-pialana i maître Yantra zany hoe mbola solombavambahoaka amperinasa izy profon'izany ity vidéo niparitaka tamin'ny 13 Mey lasa teo tamin'ny fotoanany nahatratrarana any tetika malotony Augustin Andriamananoro tamin'ny fangalaram-bato raha nanaraka ankaiky tsara le vidéo itsika de mahalala tsara fa mbola solombavambahoaka amperinasa izy ary zay zavatra izay no nananany fahefana nanatanteraka ny fidinana ifotiny ka natratrarana ny tetika malotony Augustin Andriamananoro tamin'ny fangalaram-bato fa manina ny ampiasaina carnet pokotany de ampiasaina le carnet mampiasa an'le kapitany tsy maintsy raisina fa za solombavambahoaka manara-maso ny zavatra rehetrarehetra mitranga satria karaha-pifidianana tsy ampiasaina raha tsy amin'ny andro mpifidianana raha ohatra ka nareo ka izara fanampianao amin'ny olona rehetra raha ohatra ka hoe tosika fameno na vatitsinjo de mahazo daholo ny olona tsakana afaka fa misy eo menareo de misy tsy menareo de mitaraina aminay le olona fa maniny zay avaka vahana sy likiliky raha ohatra fandaminana anareo tsy eto aminareo rehetra satria misy afaka fa ny mahavalinana fotsiny de maninona mampiasa kara-panondro sy kara-pifidianana dia ampiasaina carnet pokotany kanefa le zavatra anareo no atao ao anatin'le izy misy zavatra hafa tsy mazava nge zany fifidianana nataontsika satria tsy tokony mampiasa kara-pifidianana zao tsisy idirany ty mihitsy raha ohatra ka fanomezana ny ataonareo araka zany rehetra zany de nanamafy Paulo Emilio tamin'ity fandarana ity fa hametraka fitoriana eny amin'ny ACC izy ireo ka mampitandrina sahady ny ACC indrindra fa ny filohan'ny ACC de tsy iza zany fa Florent Rakotoarso mampitandrina i Paulo Emilio sao de mbola anao tetika maloto
politika maloto ka ikasa iteny hoe azo raisina fa tsy mitombona. Eto dia aoka hazava fa ny diplôma ny Paolo sy ny Florent Rakotoarso dia mitovy, zany hoe tsy tokony ifanambanimbany na ifanabado. Somary masisika ihany zany tenin'ny Paolo zany fa tsy maintsy resana zany rehetra zany satria efa zatra loatra ny eny amin'ny HCC. De mampitandrina na HCC mitodika amin'ny caméra tsara mitovy ny diplôma tsika. So de teny ndray hoe azo raisina fa tsy mitombona. Ahoana za juriste be ty ka tsy hitombona ny zavatra soratako. Za tsy mila avocat. Juriste publiciste contemporain handefa le requête. Ry namana HCC satria inona ny violation ny zavatra misy ny loi constitutionnelle 2010-001 violé, déclaration universelle des droits de l'homme, pacte international relatif aux droits civils et politiques, charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Zay mihitsy ho disqualifié na ireo olona manao influence satria trafic d'influence électorale io namana io atao amin'ny akanjo sy ny sisa. De misy koa président saiko nafany démissionne izy anatin'izao campagne zao manao inauguration fitokanana. Zany zany préparé psychologiquement anareo e satria efa nitrangy io tam fifidianana filohan'ny république ny alamaina ary zareo ka move efa miomana amin'izay nareo miomana amin'izay nareo akoatrin'ny requête. Iny tokoa fa nametraka fitoriana teny amin'ny HCC Paolo sy ny ekipany androany 7 Mey 2024. Ny votoatin'ny fitoriana dia ny fangatahana ny fanesorana andarana ny candidat Augustin Andriamananoro zay candidat natolotry ny volomboasary sy candidat maître Anitra Razafy Manantsoa natolotry ny vovonana firaisankina. Le fitoriana napetraka dia nangataka ny disqualification ana candidat anankiroa zay dia Andriamatoa Augustin Andriamananoro sy Anitra Razafy Manantsoa. Inona ny antony? Ny antony ao anatin'ny misy lalàna velona be dia be zay nitsakitsahana tao anatin'ny campagne, tao anatin'ny pré-campagne, tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay zany ny antony. Dia teo ihany koa ny anisan'ny hoe ny fampiasana zavatra tsy mifanaraka ao anatin'le loi électorale. Afaka inona le tena zavatra hitanareo mahatonganareo tena zao vao iroso amin'izany areo manina ty amin'ny farany mihitsy vao misy kalderere. Ohatra zany ao anaty lalàna mipetraka tsara mihitsy hoe tsy azo ataony mampiasa olo-mpanjakana fa tsy fitaovam-panjakana ihany. Zay tsy miteny hoe ny fokontany rehetrarehetra eraky ny premier arrondissement fa marobe ireo président fokontany izay tena miakanjo mihitsy dia manentana vahoaka nefa izy président fokontany amperinasy anisan'izany zany rahana mahitsy zany. Teo ihany koa ny fanafoanana nisy président fokotany vitsivitsy izay nezana nabrozena amin'izao anatin'ny akatsoka anatina fifidianana zao. Eo ihany koa ny fandrangitana atipoko lalàna velona mihitsy zany hoe izay rehetra miaraka aminay dia olona andevo. Ohatrohatr'izay zany le fomba firesaka amin'izao any anatin'le fomba fampelezan-kevitra anisan'ny daholo zany reny lalàna misy eto amintsika zany. Tao ihany koa anisan'izany ny fampiasana n'ireo sarin'ireo candidat na ny amperinasy na tsy amperinasy satria ny lalàna dia mametraka tsara mihitsy fa tokony hitovy ny fafahana ny sensa rehetra ao anatin'izay fifidianana zay. Tavapetraky ny fitoriana iny fa tsy hijanona hatreo ny action ataon'ny Paolo sy ny ekipany. Fa metraka fitoriana ihany koa eny amin'ny haute cour de justice manoloana ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny sivipokotany, sekretera sy ireo olo-mpanjakana maro hafa. Ny antony dia tsotra dia ny tsy fanaran-dalàna fa nitsakitsahana ny lalàna amin'ny fifidianana sy tetika ny fangalaram-bato. Misy olombelo tsy akoho dia sao dia maty ny jiro araka ny tenen'ny namana teo dia misy zay ny ampitandrema conseil fokotany satria misy ny fraude dia misy ny infraction électorale mbola hitory any amin'ny tribunal mahefa izahay fitsarana mahefa satria heliko be vava ny fanodikodinana vato sy ny fangalarana vato sy ny sisa izay mantsy ny siny ataonareo tamihetsika fotsy fa nitory koa nareo dia any amin'ny CENI nefa ny CENI sy instance juridictionnelle électorale ao amin'ny HCC nitoriana azy dia avy eo mamadika code pénal tsika rehefa avy eo dia miomany ianareo sy fokotany sy secrétaire izay fa niseho fa ianareo zany dia efa misy tentative de fraude io tentative de infraction électorale no ataonareo dia hotoriana dia saiko mananao antidantena malakilaky ny disponibilité nareo fa zay ny tsy adala hoe directeur de midémissionne manaraka ny article 71 ny constitution hoe mametra-pialana rehefa ilatsaka fa maninona ianareo raha nohana candidat ianareo sy fokotany sasatsasany ao sy ny secrétaire sasatsasany sy nanao disponibilité niala tamin'ny sy fokotany dia mbola maro no tenenina fa menany namana. Na dia teo aza ireny rehetra ireny dia tsy nasakana ny Paolo sy ny ekipany nanao
propagande faradoboka arahana carnaval mangotrikotrika androany 7 mai 4 sy 4 nda hoarantsika kely ny ampahany izany vidéo izany. Zawa Azurasna satum tumpna Azurasna satum tumpna Azurasna satum tumpna 90%. Boa Jua 90%. Tivovit Fula. Tivovit Fula. Tivovit Fula. Tivovit Fula. Tivovit Fula. Tivovit Ary zay ihany koa mamarina ny vidéo-tsika androany azadino misabonisy manisema ny vidéo-tsika amin'ny manaraka indray. Mangalara ya umela. Oye. Tire la numéro. Viva la Siri! Viva la candidat!
voavidy vola, tsy voavidy vola. Azo raisina sady mitombona, azo raisina sady mitombona, tsy voavidy vola, tsy voavidy vola.